Niantsika izay natao moa zany mampiavaka tamin'ny misy taona moa zany misy foana fankalazana nanomboka tamin'ny 2015 izay nanomboka izay fankalazana izay tamin'ity taona ity dia niarahana tamin'ny ONG RTM izy ity. Ny zavatra natao dia nizara anaky efatra Elisabeth. Ny voalohany dia nisy ny karazana hoe conférence fampafantarana inona ny olana sedrain'ny centre social eto Madagasikara ka ana 25 centre partenaire ny RTM zany no nalaina tamin'ity taona ity. Ohatra amin'izany ny zavatra sedrainy tsy fampiana rabola satria miaina amin'ny financement itra zareo. Dia nanasaina ireo tompon'fanjakana izay mety afaka mamahan'ilay olana izay. Izay ny tapany voalohany. Ny tapany faharoa nisy ny trano eva natao teto amin'ny institut 40 nisan'ireo exposants nampiranto inona marina izany travail social izany, inona ny asa contribution ana amin'ny développement Madagasikara. Dia ny tapany fahatelo dia misy ny fionana tabatra boribory amin'ireo solotenan'ny centre sy ireo tompon'andraikimpanjakana hoe ahoana ny fomba ahitana vahaolana ho amin'ny fanampianan'ireo centre izay miaina ao anatin'ny hoe supplément hoe miaina amina fanampianana ONG avy any ivelany sy ny zavatra ohatr'izay zany. Izay ny ivon'ny fankalazana tamin'ity taona ity. Ny tapany farany moa dia toy ny mahazatra dia misy rencontre sportive ho an'ny mpianatry ny STS sy ny mpianatry université d'Antananarivo izay manao travail social ihany koa. Ny travail social moa zany dia ny travail social moa zany dia tsara ny manavaka azy hoe tsy asa soa izy fa asa fanarenana olona anankiray mamerina azy amin'ny tena mahaolona azy zany. Izay natao hoe travail social dia misy karazany telo izy hoe misy ny assistante sociale miasa amin'ny olona marefo manao fanohanana ara-moraly, misy ny éducateur spécialisé miasa amin'ireo olona ohatra manana fahasembanana raha tsy haina anara-batana na olona mania amin'ny fiarahamonina toy ny olona voafontsy. Ny fahatelo ny animateur de développement social izay miasa ho an'ireo olona amin'ny tontolo ambanivohitra, ahoana ny fomba fampivoarana azy, ohatra ny fagerenan-kalamanjana, ahoana ny fomba ialana amin'izany, fanasanana amin'ny rano fisotro madio sy fananganana tetikasa amin'ny vondron'olona maromaro zany. Isa-taona dia miakatra foana nisy aloha. Isa-taona izay une seule rentrée amin'ity izay manao 3 rentrée izany hoe betsaka ilay tanora manomboka liana amin'ilay asa social moa zany ary mbola sehatra malalaka izy mbola hanentanako ny tanora rehetra.